Elisabeth Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, vous présente Nivava. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, manolatra ho anao ny fampalalam-baovao. PEF, parcours études en France. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Miantso amin'ny anokafana fanadihadiana lalina ankehitriny ny fikambanana albinos Madagasikara mikasika ny fangalarana ireo varira izay miverina mirongatra ranonambaran'ny tompon'andraikitra. Natao izany hamantarana ny antony mahatonga ireo tranga ireo sy ny fijerena vahaolana amin'izany. Mahay ampahany amin'ny préfecture izay trano fonenan'ireo mpianatra eny amin'ny oniversité Anandrianjatoto Fianaratsoa androany. Tsy nisy ny ainana fohy fa saika tapitra may avokoa ny entan'ireo mpianatra. Ny mombamomba ny kapiteny Ranoromanana Intso, vehivavy voalohany voatendry komandy ny vondro tompoparitry ny zandarmaria pirenena eo amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato indray no hoaraintsika ao anatin'ny fampalalam-baovao. Ho azy ilaina ny fandraisana andraikitry ny vehivavy eto amin'ny firenena ary tsy tokony ho sakana amin'ny asa mahazandary ny mahalahy na ny mahavavy. Taoriny fisokafan'ny Cool TV Toliara dia tonga ny Diego ankehitriny Cool TV FM anome fahafaham-pony mpijery ny tanjon'ny fianakaviam-ben'ny Cool TV amin'ny alalan'ny ireo fandaharana samihafa sy ny fampitam-baovao. Ary farany, amanetsiny ireo olona tonga nanao fihetsiketsehana omaly tao Buenos Aires, Argentine. Anton'izany ny fanohanana ny filoha-hevitra Cristina Kirchner izay nisy nikasany hamono ny voalohan'ny volana septambra lasa teo. Voasakajy ho andro tsy fiasiana ny daty androany any an-toerana. Ny andendindreo avy hatrany. Klasy topoko vafafaly miaraba antsika rehetra tonga soindray ato anatin'izao fampalalam-baovao izao ary manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Araka ny hitantsika teo dia entsika isantarana ny fampalalam-baovao mibaribary amin'ny alalan'ireo tranga famonoan'olona tahaka ny tany Kongo sy ny tany Ankazobe ny tsify sy ny tany tandalana eto Madagasikara. Tsy mahatoky ny fitsarana intsony ny vahoaka, tsy voafeny mpitandro ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Hatreto anefa tsy misy ny fandraisana andraikitra entitra raisiny mpitondra. Andeha raintsika ny mikasika ny matoan-dahatsoratra. Gorakora amin'ny fepetra raisin'ny fitondram-panjakana manoloana ireo olana samihafa eto amin'ny firenena. Taoriny raharaha fanondranana harem-pirenena antsokosoko samihafa. Nitohy ankehitriny firongatriny tsy fandriampahalemana. Teo ny famoizana ny olona miisa 330 herinandro Vitsilasy izay tany Ambolitarakely Ankazobe. Ny alatsinainy teo indray, ny seza ny tifitra nataon'ny mpitandro ny filaminana ny roaponina ary nahafatesan'ny olona miisa manodidina ny 320. Aiza ho aiza ny fandraisana andraikitry ny fanjakana amindreo. Mijanona amin'ny fidinana ifotony sy ny fitondrana fanampiana ve, nisy ve ny fandraisana andraikitra entitra tamin'ireo nahavanana ny loza. Maneho ny tsify sy ny tany tandalana eto amin'ny firenena ny zava-misy ankehitriny hoy ny maro. Raha ny hita, aoriany fitrangan'ny loza trano vao mihetsika amin'ny lafiny ara-tserasera ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny, tahaka ny nambaran'ny solombavam-bahoaka voafidy tany Kongo hoe maty ny havana izay vao mitodododo hijeriny any an-toerana ireo manam-pahefana. Taoriny fanehoana fanamelohana samihafa nataon'ireo firaisamonim-pirenena noho ny von'olona tany Kongo sy ny fitakiana ny fametram-pialan'ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny sekretera jeneraly miadidin'ny zandarmaria pirenena nataon'ny Rodibeny Mpanohitra ny safidy ny angina hatreto ny mpitondra. Fanaovana politika mijanona amin'ny fitazoman-tseza no hita tamin'ny ankapobeny eto amintsika raha mitahana amin'ny any ivelany.
Raha raisina ohatra ny zavantranga ny any amin'ny firenena maro efa misy ny raramavo sy aringotra tompona andraikitra samihafa. Mandray fepetra avy hatrany ny ankamaroany mpisehatra amin'ny lalàna sy ny mpitondra ary izay tompona andraikitra voakasika. Ohatra amin'izany raha iverenana ny tany Sri Lanka, nametra-pialana avy hatrany Praiminisitra tany an-toerana taorian'ny fifandonan'ny mpanao fihetsiketsehana izay nahafatesan'olona 5 sy naharatrana olona 200. Ny taona 2024 tany Tunisia, nametra-pialana ny ministry ny fahasalamana taorian'ny fahafatesana zaza miisa 12 teny amin'ny hopitaly. Ny taona 2024 nametra-pialana avy hatrany ny Praiminisitra tany Pays-Bas taorian'ny resaka nandeha momba ny fanampiana ara-tsosialy. Eto amintsika vitsy ireo samy mandray andraikitra entitra na efa amoizanain'olona maro azy. Tsy afaka ny androso anefa ny firenena raha toa ka tsy miompana amin'ny tombotsoan'ny vahoaka no ilofosan'ny mpitondra fa ny tombotsoan'olom-bitsy. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia miantso amin'ny anokafana fanadihadiana lalina ankehitriny ny fikambanana Albinos Madagascar mikasika ny fangalarana ireo varira izay miverina mirongatra ankehitriny. Natao izany hamantarana ny antony mahatonga ireo hatranga ireo sy ny fijerena vahaolana amin'izany. Fanadihadiana entiny Abraham Handriamanana. Tsy mipetraka mazavatra eto ny paikady entina iarovana ireo varira eto Madagasikara raha nambaran'ny filohan'ny fikambanana Albinos. Anton'izany ny fisian'ireo trangana fakanankeriny ireo varira amin'ireo faritra samihafa ankehitriny. Mangataka ny anokafana ny fanadihadiana mikasika ireo trangana fangalarana sy ny famonona ireo varira ary amoahana ny vokatra izany ho an'ny rehetra ny fikambanana Albinos. Miantso koa izay nandre matoa filoha mba hanokatra fanadihadiana lalina makasika ity raha ity satria manahirana tsy fantatra mazava intsony hoe iza no ambadika izao zavatra izao, be ny feo mandeha hoe anaovana sorana dia mba tsy atonga anay hiahiahy hoe manana tombony amin'izao ny mpitondra fanjakana dia mba avoay ireny fanadihadiana lalina makasika ity alatra varira ity. Anatin'ny fitaintainana ankehitriny ireo varira ary tsy afaka misitraka ny zon'ny feno raha ny fanazavana. Miantso ny tompona andraikitra hijery vahaolana ho fanampiana ireo varira araka izany ny fikambanana Albinos Madagasikara. Isan'ireo sosokevitra rosiny izy ireo ny fametrahana ny lalàna ho fiarovana ireo varira manerina ny nosy. Miaina anaty lozy izay fa tsy mitatao intsony ny lozy, mba tena ho atao ny action fa tsy atao resaka fotsiny amin'ny fiarovana ny zo sy ny mahaolona anay. Be da be ny olana efa sedrainay anisan'izany ny discrimination en matière d'emploi fa mbola mafy noho izany koa ty alatra ataovy ity ka miary mangataka izay mba hisian'ny karazana tolo-dalàna amin'ny fiarovana ny zoanay ary mba mangataka koa izay mba hisian'ny karazana famaizana lalàna tena famaizana ho an'ireo olona izay tratra nanao izany asa ratsy zany eny fa na dia tentative fotsiny ihany ary. Nanamafy ny fangatana amin'ny anokafana ny fanadihadiana lalina mikasika ny fangalarana ireo varira ihany koa ny fikambanana tanora malagasy misehatra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona. Fa lafim-baovao hafa kosa indray mainy ampahany amin'ny préfecture izay trano fonenan'ireo mpianatra eny amin'ny Université Andrianjatoa Fianaratsoa androany. Tsy nisy ny ananafohy fa saika tapitra may avokoa ny entan'ireo mpianatra raha ny fanazavana. Mirana Clara. Saika tapitra may avokoa ny ankamaroan'ireo entan'ny mpianatra mipetraka amin'ireo trano niarambony eny Andrianjatoa Fianaratsoa androany. Maro ny fahavazana nateraka ity famaizana ity raha nambaran'izy ireo. Ankoatra ny famaizan'ny solosaina izay tena miasa eny amin'ny anjerimanontolo, may avokoa ireo taratasy manandanja toy ny diplôme, ny karapanondro, ny kopia naterahany ho hatrany ny fanazavana. Fangaro mambrandroy ato dia mananjary avy ambadikery avy any am-bokotra namandray efa misy faraiky fa lanty rano tsy efatraiky amboako avela Salam rahina. Salam mangalaksio ya biap-biap. Hatreto tsy mbola fantatra mazava ny fototra ny avian'ny afo. Vinavinaina ho amanjato ny ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny Cité Andrianjatoa no trabona amin'izao fotoana.
Taterina eto amin'ny fampalalam-baovao ihany moa ny andinindininy mikasika ny niraharaha iny fa mandalo krizy ny ankamaroan'ny firenena any ivelany ankehitriny. Tokony hanararoatra izany isika eto Madagasikara ka hanatsara ireo voly fanondrana mba hampiakatra ny laharana misy antsika eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena hoy ireo mpandraharaha. Fanadihadiana entiny Mirana Clara Hatrany. Anisan'ny fomba iray mahomby ahafahana manatsara ny ari-karena malagasy ankehitriny ny fitombon'ny vola miditra eto amintsika amin'ny alalan'ny tsena iraisam-pirenena. Tsara ny vokatra avy eto Madagasikara raha ireo voly fanondrana no jerena ka tokony hisy ny paikady ahafahana mampandroso ny tsena iraisam-pirenena. Satria opportunité ngezabe ao Madagasikara ny zavatra misy eto amin'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao. Raha mahay miditra zany Madagasikara dia io filière agricole io ny ahafahan'ny Madagasikara manarina an'izay fahavoazana misy amin'izao fotoana izao. Anisan'ny lalana anankiray ngezabe satria tsika pays à vocation agricole, tsika manana tany mamokatra ary ny zavatra tokony tsy adinontsika dia raha miteny an'izany hoe poids de capitany Morombe zany nge tsika tena nanana ny toerana zany teo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tsaramaso miandro vazo zany ny nanana ny toerana zany teo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Zany hoe ny goantsika ny qualité gustative zany tena numéro 1 tsika eo amin'ny fa tsy haintsika no nametraka amin'ny Madagasikara teo amin'ny toerana. Mbola sakana tsy ahafahantsika manatsara ny vokatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena hoy Rasamanina Faly ny tsy fahampian'ny firindran'ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny mpandraharaha sy eo amin'ny samy mpandraharaha. Volonté politique aloha efa hita hoe misy le volonté politique satria indraindray misy ny olona tsy aposina voantso raha tsy teny fotsiny zao ohatra ny tenako manokana tamin'ny 2019 za tsy hoe manao politika aiza na aiza nefa tao anatina délégation présidentielle niaraka tamin'ny président nanazava tany Maurice conférencier mihitsy tamin'izay nanazava hoe Madagasikara dia afaka mijoro ho grenier ny Afrique australe fa tsy océan Indien fotsiny. Misy le finiavana fa tsy afaka mijanona eo finiavana fotsiny ngeitsika fa eo amin'ny fidirana any amin'le tena base amin'izay eo zany tsika no latsaka eo tsika no tsy tafavoaka ihany ka mijanona projet daholo le zavatra rehetra resahana fa tsisy mesure d'accompagnement sy tsisy tena fidirana lalina. Isa-taona manondrana manodidina ny 5,000 taona letchi i Madagasikara. Laharana fahadimy no misy azy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha toa ka isinina no laharana voalohany raha ny fanazavana. Famoronana ny amin'ny lamba tavoahangy ny ankamaroan'ireo mpanao famadihana noho ny fiakaram-bidin'ny lamba mena ankehitriny. Isan'ny antony raha ny fanadihadiana nataony fiakaran'ny Masonkarena amin'ny famokarana lamba, eo ihany koa ny fiainan'ny akora fototra vokatry ny fandripahana ny alatapy. Fanadihadiana entiny Oninasaina. Ny iray patelo ny lamba lafo ihany no lamba mena amin'izao fotoana izao. Raha ny famadika tamin'izay teo aloha raha ho an'ireo mpivarotra lamba etsy anosy. Saika mirona amin'ny lamba tavoahangy ny mpividy na ho an'ireo anao ny famadihana izany na ireo namohy fianakaviana. Amin'izao aloha izao vanim-potoanan'ny azo atao hoe famadihana kanefa fiainany raha malala fa miakatra vatiny amin'ny andaniny le izy misy ihany aloha kanefa tsy amin'le hoe tena hoe zavatra betsaka zany fa justa hoe lambalamba tavoahangy sy le lamba tsotsotro reny zany ny ataon'ny olona amin'izao zany justa mamony fotsiny izy moa sisany amin'izao fa tsy dia tena hoe manao famadihana be ohatr' izany. Manomboka amin'ny 5,400 ariary ny lamba mena amin'izao fotoana izao ary mahatratra amin'ny 9 ariary araka ny kalitaony sy ny habeny. Vidy izay nahitana fiakarana raha oharina tamin'ny taona lasa noho ny fisondrotry ny akora ilaina sy ny fampifanarahana tamin'ny fisondrotry ny vidim-piainana hoy ny mpivarotra. Mirona makany amin'ny lamba tavoahangy araka izany ankamaroan'ny mpividy noho izany manomboka amin'ny 7,000 ariary ny iray. Ankoatra ny lamba tavoahangy, ireo lamba landy ampivadiana amin'ny akora hafa ihany koa no isan'ny ataon'ny mpamokatra ankehitriny noho ny vidiny izany mirary kokoa. Ho an'ireo fianakaviana ny tona-pahoriana, ireo havana akaiky no miezaka mividy ny lamba mena ary tsy papaika kosa ny an'ny ambony ahafahana manolotra izany ampombaina ny maty. Mba hoe le safidy le lamba landy hoe mba mahatsiaro le ray aman-dreny fotsiny zany izay fotsiny fa tsy hoe inona dia misy tambarana dia ty zany zao mba avy aminay fotsiny ty vidiana ity. Raha ny anay manokana zao 500,000. Na amin'izao vanim-potoana ny famadihana izao na tamin'ireny fotoana nampirongatra ny valaretina Covid-19 ireny tsy nandeha araka ny noeritreretina ny tsena hoy ireo mpivarotra. Somary mafimafy taminay ihany aloha le izy satria ny olona milaza fa hoe zay tsara tsena malafo be nefa le izy
avy any amin'ny hôpitaly mifady dia tonga dia mandeha fa tsy mividy lamba ary zareo, zany hoe tamin'ireny moa zany le tsy azo iandrasana dia tsy manana fotoana le olona hoe andanana iantsenana dia sista hoe zay lamba misy eo ampelantanana na ohatr'izany ny aminosany an'le izy koa le mbola tsy afaka mandeha any amin'ny fasan-drazany dia tsy mbola namony lamba be le olona fa sista hoe lamba tavoahangy ny andraisany anazy dia iny no andefasany anazy le lamba salamtony zany ataony dia tsy dia tena hoe malafa araky ny fihevitry ny olona zany zay tamin'ireny fa mitovy amin'ny tsena rehetra ihany sarotsarotra ho anay nandalo alizy nefa ny zakainy rehetra dia tsy maintsy ny lalovana le izy. Any amin'ny faritra Itasy amin'ny ankapobeny no isan'ny mamatsy ny akora fototra ary ny komina manodidina Antananarivo no mamadika izany ho lamba. Vokatra ny fahalafosan'ny vokatra vita avy amin'ny landy. Nirona kokoa tany amin'ny fahafatesana ny fampiasan'ny malagasy ny vokatra avy aminy. Raha tany aloha ny asa trano ny landy na ankafaliana na ankaratsiana. Isalorana izy amin'ny fahavelomana, ilay antsoina hoe lamba landy, saingy ankehitriny saika ireo miroso amin'ny fampiakaram-batsy isa no tena misafidy azy. Ny fitafy vita amin'ny landy izay manana ny lanjany sy ny toerany eo amin'ny malagasy. Ny asatrotra nefa ny famokarana taty aoriana noho ny firoborobo ny fandripahana ny ala tapi izay isan'ny fotom-pivelomana ireo landy. Misokatra amin'ny fiara-miasa amin'ny fiangonana izay manana tany ho ajariana kosa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Iseho amin'ny endrika maro ny fanohana ny fanjakana ka tafiditra amin'izany ny lafiny ara-teknika. Fanadidina entiny Mirana Clara. Ny fiangonana no rafitra miparitaka indrindra eny fotony. Antony antsony fanjakana fiara-miasa amin'ireo fiangonana rehetra manana tany ambolena sy iompiana. Tanjona ny anatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo ho an'ny malagasy manomboka eny fotony. Ka tsy hoe ivelan'ilay prinsipa ny mahalaika ny asany fitonam-panjakana isika mba tena ao anatiny izany mihitsy satria fampandrosoana fikarakarana amin'ny vahoaka no iarahana manatanteraka amin'ilay tanjona iraisany eto. Dia izay no antony zao andro lehibe ny intsona ny fiangonana rehetra izay manana tetika asa, manana tany hoentina ajariana ary maro izy ireo manana an'izany mba tsy hoe apetraka ny fotsiny fa hoentina anasoavana ny vahoaka kristiana izay vahoaka ny malagasy ihany koa indrindrindrindra. Efa misy ireo tantsazanaky ny fiangonana no misitraka ny fiara-miasa amin'ny fanjakana raha ny voalaza. Anisan'izany ireo fiangonana any amin'ny faritra atsimo izay miara-miasa ihany koa amin'ireo mpandraharaha mpanondrana vokatra any ivelany. Ireo mpandraharaha izay resy lahatra fa azo ataony mamboly amin'ny tany lazaina fangazana toy ny faritra atsimo iny sy miara-miasa amin'ny fiangonana raha ny fanazavana trany. Raha tsika malala fa natonga anay ary natonga anay mirahalahy zany nanao an'izay tetikasa zay dia raha niala avy eo Toliary zay makany amin'ny lalam-pirenena fa 7 iny dia betsaka ny tany zay tsy voavoly na mandeha no mijery akavia sy akavanana ary maro no tantsaha zay miravoravo tanana satria tsy misy ny tolo-tanana. Raha ny tetikasa io androany dia irahanay amin'ny tantsaha misy any amin'ny efa 500 tokantrano any ary manana velaran-tany any amin'ny 500 hektara any izy ankehitriny. Ny tanjona napetraka tamin'ity taona ity dia tokony hahatratra any amin'ny 3,000 hektara fa mbola eo mpanatsarana an'izany izay. Androany nisy ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny toeram-pisakafoanana sy fanaovan-danonana espace Sanfaly. Ity toerana ity izay miara-miasa amin'ny fanjakana amin'ny fametrahana ny tanjona ho an'ny fahavitantena ara-tsakafo. Fataorian'ny fisokafan'ny Cool TV FM Toliary tonga andego ankehitriny ny Cool TV FM anome fahafaham-pony mpijery ny tanjon'ny fianakaviam-ben'ny Cool amin'ny alalan'ireo fandaharana samihafa sy ny fampitam-baovao. Ndeha raintsika avy hatrany ny mikasika izay entin'ny Cool TV Diego. Cool TV FM enao manjery fahefatra eto Diego Soares ato amin'ny fokotany Ambalakaza PK4 ezaka makadiry ny amaliana ny etaeta sy ny filan'ny mponiny no ny tanjaka sy fitaovana raitra ao aminy ka miandrandra vokatra ny mpanaraka azy. Zay ravoravo mba ny ampy zegny radio akeko eto mba dianay zegny vaovao jiaby zay mandalo mba miboaka avao zegny zegny maravaravo ravoravo zay Diego entina via ny Cool TV Cool FM zegny
satria ny zosiko zegny ny ana manjery eto mba vianay mba hahita vaovao maromaro kokoa par rapport ny fa nisy teto taloha. Ny rarinay zegny ny mba azahoana vaovao maropototro boka eo tsy asitrisitrika zay vaovao mandalo mba ho regniny olo jiaby Diogo eto. Naveto Cool TV dika zegny nitombo zegny isan'ny média eto Diogo Serezy ravoravo be zay naviany Cool TV eto Diogo e. Ino andrasanao aminazy? Angatanay zegny hoe mba hoe zegny Cool TV naveto mba hagnano vaovao marigny, vaovao tsara, vaovao marigny zegny lazaigny e. Boko koa fa magnaraka zegny tsara koa zegny mba misy fandaharagna manokana eto an-tanàna. Hoe fandaharagna manokana vaovao eto na nino fa mba tianay koa zegny misy eto atao Cool TV. Tegna ravoravo be zegny fiveny izy ty eto Diego ny rahasanay dia amin'ny vaovao firenena. Ao zegny ny tegna ahitanay vaovao marigny amin'ny fandaharagna amin'ny Cool TV. Mitohy hatrany ny fagnatsaragna ara teknika sy kalitao arakasa ary ny toromarika omeny tale général ny Cool TV FM izay anidina taty an-toerana nanokatra izay. Efa mandeha amin'ny marodrefy 88.8 MHz ny radio Cool FM ary canal 38 ny télévision. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray, laharam-pameana amin'ny fanarenana ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara, ny fanomezan-danja ny mpampianatra amin'ny alalan'ny fampiofanana azy ireo. Izay no hevi-dehibe nasongadin'ny tompon'andraikitra voalohany misahana ny lafin'ny fampianarana eo anivon'ny JICA na ny Agence Japonaise de Coopération Internationale nandritra ny séminaire goavana momba ny fampianarana niaraka tamin'ireo mpisehatra malagasy. Yves Richard. Niompana betsaka tamin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpampianatra ny fanavaozana ny rafi-mpampianarana japonais nandritra ny Meiji na ny modernisation ny taona 2019 hatramin'ny taona 2020 17 taona katroka ty aoriana nahitambokany tamin'ny fanatsarana ny sehatra ny fampianarana izany ary anairany eo anivon'ny JICA na ny sampandraharaha japonais misahana fifandraisana iraisam-pirenena. Ny any Madagasikara ijeraka kokoa momba izay. The teacher plays a very important role in education. Ny andraikitry ny mpampianatra tokoa dia tena zava-dehibe ao anatin'ny fampianarana satria manana andraikitra ngeza be izy ireo ary ao anatin'ny raha fampianarana japonais dia anisany zavatra no marina hoe ny asan'ireo mpampianatra sy ny eo amin'ny resaka hoe fanomezana notation zany ireo mpampianatra na ny eo koa ny fampiofanana ireo mpampianatra dia tena zava-dehibe mba entina anatsarana ny fampianarana ka izay zavatra izay fampiofanana ireo mpampianatra dia anisany entina afaka anatsarana ihany koa raha fampianarana eto Madagasikara. Malagasy education. Ankoatran'ny fanentanana ny tompon'andraiki-panjakana malagasy, indrindra ny eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana, anomevana ny lafin'ny fampiofanana ny mpampianatra, nanamafy ny fahavononany an'olo-tanana amin'ny Madagasikara anatin'izay ny fanjakana japonais amin'ny alalan'ny JICA. Isan'ny notizana anatin'izany tetika satafita raha ny fanazavana hatrany. JICA is conducting now the community. Amin'izao fotoana izao tokoa misy tokoa ny tetikasa antsoina hoe tetikasa tafita izay efa tsy ny JICA vola izy io moa izany dia fanatsarana ny fampianarana eny ifotony izany hoe miaraka amin'ny vondron'olona ifotony zany fanatsarana ny fomba fampianarana anivon'ny sekoly satria tokoa misy an'izay fanatsarana izay any fotony dia azo antoka fa hiatsara ny fampianarana any fotony zany ary zay tetikasa zay dia irinay hoe hitarina zany teo amin'ny province 12 teo no nandray na nisitraka tamin'le izy zany hoe nisy ankizy mpianatra eo amin'ny 1,2 alina teo zany atreto no nisitraka tamin'io tetikasa tafita io. In order to improve the education of this country. Tokony atao andrasoandrasintsony ihany koa ny fanamafisana izay traikefan'ny mpampianatra malagasy izay raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra ny mpampianatra efa amperinasy indrindra ny eo anivon'ny sekolim-panjakana, mila anaovana ezaka mandridina izay fampiofanana izay ihany koa ny mpiantsehatra mandray an-tanana mivantana na akolaka amin'ny fampianarana ny zaza malagasy toy ny mpampianatra FRAM sy ny karaman'ireo rafitra isan-tsokajiny eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ny alohan'ny anarantsika ny toy ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny toy ny hetsika izay totosain'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga hetsika ara-tsosialy eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka dokafatra aloha isika.
Makua Entertainment et JR Prod vous présentent Makua Tour 2022, le dimanche 30 octobre au Palais des Sports Mamas. Un spectacle inédit hors du commun avec Shine, Denise, Jasmine, Boy Black, Dalvis, Shadowbanks, Lion Hill et Eljo. Les billets sont déjà en vente sur Ticketplace. Sponsor officiel, Telma. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mitetipetika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra nefa izany hatramin'izay nampiasako ny kosy-kilaoty Molfix izay. Rovitika, alato ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaloko tsara ilay kosy teo aloha dia ariako avy eo. Ka mifaly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mama rehetra andao mampiasa kosy-kilaoty Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix mitombo amin'ny fifaliana. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Tavaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika entintsika anohizana izany eo amin'ny lafiny sosialy. Sahirana manoloana ny fampidirana ny mpianatra amin'izao fotoana izao ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Efa miditra amin'ny mpianatra saingy mbola misy ny fitaovana tsy azo hatramin'izao ho an'ny maro. Miandry fanampiana any amin'izay fikambanana manao asa soa ireo ray aman-dren'ny sahirana manoloana izany. Nela Ranefson. Saika miandry fanampiana amin'izay olona mahalala tanana sisa ireo manantena sy ireo ray aman-dreny sahirana amin'izao fampidirana ny mpianatra izao raha ny fanadadiana natao androany. Tsy maintsy misy ny vola aloha any amin'ireo sekolim-panjakana hoy ireo ray aman-dreny. Io ihany koa ny fiakarany vidin'ny fitaovan'ny mpianatra. Keliko misy ny kamboty, misy ny tony sarabady, dia karazana ity zao andray dia ity andray dia ity andray. Miena karetana izao dia mbola tokony hovidiana ihany fa zany hoe miena mihitsy izy amiko. Etsaka ilay ilaina nefa ny reto efa mba misy an'ireto aloha dia efa mba manala fahasahiranana. Ny zanako aloha anankiray sisan'ny lehibe fa ilay zafikely mbola maromaro. Ny fifanampian'ny mpiarabelona ihany koa no vahaolana. Hoy ireo mpikambana manao asa soa. Io ihany koa ny fampianarana ny tanora andray andraikitra. Misy idiran'izay hoe tanora mandray andraikitra izay satria amin'ny fandraisana andraikitra azy dia ny fandraisana andraikitra dia malalaka be ary izay ilay apetraka foana ilay hoe
tanora tsy tompo-toerana fa tompona andraikitra, zany hoe amin'ny sehatra rehetrarehetra dia afaka andraisana andraikitra foana fa tsy mijanona amina toerana anankiray. Tsy ny eto Vodany ihany, hatrany Ambatondrazaka manansarotra ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra. Maro ireo ray aman-dreny no mivarotra fananana amin'izao vanim-potoana izao. Raha ho an'ny Androany Sabotsy, tomefy olona ny fivarotana fitaovam-pianarana. Ho an'ny ankizy ray, amin'ny ankizy ray ny an'ny raikana zao farany ambony miteneko 3 alina sy 2 hetsy 3 fotsiny. Raha amin'ny anazy zany izy fa tafiditra 2 hetsy mahery. Fitaovana miarakaraka ny vola, misy ny vola dia mahazo fitaovana fa tsisy ny vola dia fa eo miaina amin'ny zava-misy. Tena tsy efa tsy maintsy mivarotra zavatra tena tsy fohy mihitsy amin'ny tiana ny ampianatra le ankizy. Fa mandany atranotrano raha fitaovana fotsiny zao zany fa mandany any amin'ny 3 hetsy mahery any. Ozy mbola ankoatran'izay 3 hetsy zay fa ny fitaovana enti mianatra fotsiny zay. Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao, mbola maro ireo fitaovan'ny mpianatra mbola tsy azo hoy ireo ray aman-dreny. Fa ny toeteny Ambohiposy anaty azo isotry ho an'ny Androany ny hetsika ara-tsosialy famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary tanterainy fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga tsy akana tombony ary ny vidin'ny fitaovam-pianarana eny amin'ny mpamingady no amidin'izy ireo ho fanamahevanana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny. Fanadihadiana entiny Abraham Randriamanana. Mivelatra ankehitriny ny fitetezana ireo komina sy ny tanàna tanterain'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miaingana ny VMMM amin'ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Teny Ambohiposy anaty azo isotry Androany no nanatanterahana izany. Zava-dehibe ho an'ireo ray aman-dreny ny fisian'ny hetsika toy izao raha ny fanazavana. Gagabe ary nahitan'io Androany fa efa nisy apahany azo omaly dia zay no ohatrany hoe nanenina kaiky nefa ny azo tsy hanenenana. Tena manampy anay mihitsy satria raha mividy any amin'ny mpivarotra any Analakely na any amin'ny toerana fivarotana tsotra lafo noho ny anareo ny vidin'ny fitaovana rehetra vidiana ihany. Dia tena manampy anay be dia be mihitsy ny fisiany io fa dia isorana be dia be nareo amin'ny fikarakarana io fa dia mahafinaritra amin'ny fikarakarana ny vahoaka raha ohatra izao fa dia misaotra indrindra. Manala amin'ny fahasahirana fa mora ohatrany mba azo efifina izay afa-po satria efa nieritreritra hoe andeha tsena dia vidy amin'izay vidiny azahoana an'ilay fitaovana. Fa nahita an'le izy tamin'ny fandaharanareo isaky maraina zay amin'ilay sokolina dia ohatrany hoe mirary le izy dia afa-po be mihitsy zay dia tonga dia tety daholo aloha izay tety rehetrarehetra raha complet raha ny tety dia tety daholo izy rehetrarehetra. Fa misaotra betsaka ny MMM mihitsy zay tena misaotra betsaka fa afa-pondra zay aloha efa saika hanenjika tany amin'ny toeran-kafa mihitsy ary zay teny Alasorany misy akaikikaiky anay fa tsy tratra anay fa tena makasitraka. Hetsika ara-tsosialy fanao isa-taona nanomboka ny taona 2014 ho an'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny hetsika famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary mialoha ny fidiran'ny mpianatra. Natao izany ho fanampiana ireo ray aman-dreny. Androany zany ny vehivavy malagasy miara-miainga dia eto Ambohipondray amin'ny 2e arrondissement no manao ny asa soa amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana mora sady amin'ny vidiny mirary ho fanamavenana ny fidiran'ny mpianatra. Dia misy koa mizara roa zany zahay dia misy koa any anaty azo isotry Androany. Ny tanjona anay moa zany dia mba ho fanamorana fidiran'ny mpianatra amin'ny fitondrana aty fotony ny fitaovam-pianarana rehetrarehetra izay alainay any amin'ny grossiste dia tsy makatombony izahay fa tonga dia amidy amin'ny vidiny nividianana anazy aty amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra. Ankoatra izay, isitraka hetsika ara-tsosialy sahan'ny VMMM ihany koa ny ao an-tany fotsy ireo komina ao amin'ny distrikany Manjakandriana raha nambaran'ny tompony andraikitra. Fa tsy eto Antananarivo ihany no misitraka an'izay hetsika ara-tsosialy totosain'ny vehivavy malagasy miara-miainga izay fa faritra maro ihany koa ny tanterahana tao amin'ny komina Ambalakisoa Toamasina ny fivarotana fitaovan'ny mpianatra amin'ny vidiny mirary izay nokarakarain'ireo tanora malagasy miara-miainga ihany koa. Antony hetsika ny fanampiana amin'ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra ao Toamasina. Fanadihadiana entiny Rinora Zafimanana izay Cool TV Toamasina. Nosantarana tamin'ny fiandohan'ity volana septambra ity ny fivarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay nokarakarain'ny tanora malagasy miara-miainga ao Toamasina. Ho fanohanana ireo ray aman-dreny sy ireo tanora miandro tena amin'ny fividianana ny fitaovam-pianarana akatoko izao fidiran'ny mpianatra izao tao amin'ny fokontany Ambalakisoa ary ny tao Ankirihira Omaly.
raha oharigny amin'ny toerana agny amin'ny toeran-kafa agny dia misy décalage hatrany amin'ny 500 mihitsy no elagnelagny. Zany hoe zany ity zany tsy varotra mba hitady vola fa fitsinjovana ny mpiarabelona amin'izao fasahiragnana mahazo ny ray aman-dren'ny mpianatra ary mba magniry dia magniry zany ny izahay tanora MMM mba hianatra daholo zany ny zaza malagasy magneran'ny Madagasikara fa indrindrandrindra eto Toamasina ny hetsika atao zao mba ho fagnamevagna ny fasahiragnana ny ray aman-dreny indrindrandrindra no antony manosika anay mba hanao zao fivarotana kojakoja mpivarotana fianarana. Afapo ireo izay nanjifa ny fitaovam-pianarana mirary tamin'ny vidiny mora kokoa raha oharina amin'ny vidin'ny fitaovam-pianarana any an-kafa fa raha nambarany ireo mpanjifa. Fahitako ny vidin'entana aloha dia mora, tegna mora satria saika andeha agny bazary kely any nitady kahie dia nandeha tongotra dia nasesin'Andriamanitra zany dia nahita kahie mora dia nanontany dia tonga dia nividy zany. Nividiko zao le 200 pazy dia vidiny zao 7 sy ray ny vidiny dia tegna mora satria mampita prix any tegna dia nahita le mora dia nividy. Amiko aloha dia amin'ny fisisiana vola aloha dia misaotran'le malagasy miara-miainga nagnome le kahie mora zany satria anatin'le fahasariana zao raha aman-dreny amin'ny vanim-potoana amin'izao zany dia anisan'ny fomba mampavitrika ny zay mpianatra ny fanagna kahie sara zany mampazotany satria ampy kahie dia mazoto zay mianatra. Mora be ny vidiny kahie ty 3 arivo. Tena mora be ny vidiny eto amin'ny orana ny vidiny any ivelany. Tovina ho an'ny vidiny kahie eto dia ambanimbany prix ny ho an'ny sasany. Mpianatra tena mpianatra mihitsy aka. Andeha nanontany kahie taty amin'ny malagasy miara-miainga. Na eno ny publication ngamba za dia andeha nijery hoe aiza le toerana. Zay vao tonga amin'ile toerana zao nanontany hoe tena mividy mirary mihitsy le kahie. Magnentana antsika olona rehetra zay mbola tsy naheno mba hividy aty kahie fa mahazo mora par rapport amin'ile sasan'le hitantsika ny ambadibadika any. Ny toy tao ankirihiri ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary raha nambarany tompon'andraikitra. Ho tetezina araka izay tratra kosa ireo fokontany hafa mandra-pahatonga ny fidiran'ny mpianatra. Any amin'iny faraka ny efa hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao dia ny mombamomba ny kapiteny Ranoromanana Entsoa izay vehivavy voalohany voatendry ho komandin'ny vondron-tombo-paritry ny zandarmarim-pirenena eo amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato indray no arahintsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ho azy ilaina ny fandraisana andraikitry ny vehivavy eto amin'ny firenena ary tsy tokony ho sakana amin'ny asa mahazandary ny malahy na ny mahavavy. Mirana Clara. Izy no kapiteny Ranoromanana Entsoa Jeanne Béatrice, komandin'ny vondron-tombo-paritry ny zandarmarim-pirenena eo amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izy. Tsy mbola nisy hatramin'ny nisian'ity kompanian'ny zandarmaria ity ny fanendrena vehivavy zandary ho komandin'ity vondron-tombo-paritra ity, fa i kapiteny Ranoromanana Entsoa Jeanne Béatrice no vehivavy voatendry voalohany isahana izany fibaikona izany nanomboka ny 2 Aogositra taona 2024. Izy ihany koa no malagasy zandary vehivavy voalohany voatendry namitahiraka iraisam-pirenena teo anivon'ny firenena mikambana tany Tahiti. Maha hoe vehivavy mitazona andraikitra fibaikona eto anivon'ny gendarmeria tsy nahita olana mihitsy fa vao may ary nanatsara ny kalitaony asan'ny gendarmerie. Misy ny vokatra maro izay azo. Ireny rehetra reny dia manam-poroa fa tombotsoa lehibe no azo tato anatin'ny fanendrena vehivavy ihany koa no anetana ko antsika vehivavy rehetra eraky ny Madagasikara mba ho andray andraikitra fa tombony ho an'ny firenena ny fananana vehivavy mandray andraikitra. Ankoatra ny asa sahan'ny zandary izay voalazan'ny didim-panjakana 13 tsipika 350 ny 9 Mey 1370 manana ny asany manokana ny zandary eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato, miandraikitra ny sûreté aéroportuaire izy ireo, ka tao anatin'ny herintaona mahery ny baikoan'ny kapiteny Ranoromanana Entsoa Jeanne Béatrice ny kompania aéroport Ivato no nandravan'izy ireo ny tambazotra manondrana olona andeha hiasa any ivelany na ny traite de personne.
ankoatra ireo volamena efa tratran'izy ireo tany aloha. Vao tamin'ny herinandro no saron'izy ireo ihany koa ny volamena milanja 17 faingo sy 700 kilao izay saika kasaina aondrana antsokosoko any Dubai. Nao contrôle ny élément rehetrarehetra izay ety Kianja, na io aty amin'ny parking, na io ny any amin'ny côté piste, na io izay olona mikirakira ny fiaramanidina. Manao patrouille ihany koa izay fisafona ny manodidina ny aéroport. Rehefa vita moa izay matetika dia mitohy mandrapahatongany amin'ny alina ny asa izay atao aty, mijery sy manara-maso ary micontrôler, coordonner ihany koa mandrindra ny asa rehetrarehetra izay ataon'ny gendarmerie. Targetram-piainako dia ny hoe viser l'excellence, izany hoe manao ny tsaratsara kokoa isanandro. Nitondra fanatsarana maromaro teo amin'ny toeram-piasany ny kapiteny Ranormana Entso toy ny fandokonany trano fiasana, fanatsarana ny akanjo fentin'izy ireo miasa ary nahazo fiara izay isan'ny mampiavaka ity kompania ity ihany koa izy ireo. Nivoaka tamin'ny andiany fa 5 tao amin'ny Akademia Miaramila Antsirabe ny kapiteny Ranormana Entso Jeanne Béatrice ny taona 2024. Taorian'izay niditra amin'ny fianakaviamben'ny Gendarmerie Pirenena izy ary ny asa nanomboka ny taona 2024. Manambady izy ary ny vadiny sy ny fianakaviany raha ny voalazany no tena manohana azy amin'izao asa masina sahany izao. Vaovao mampalahelo indray no anohizantsika ny fampahalalam-baovao misaona ny tontolon'ny rally eto Madagasikara. Nodimandry solofin'ny Irina Mamy Patrick fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe Boom. Ny tenan'izay efa tompon-dakany Madagasikara teo amin'ny familiana fiarakodia ny rally ny taona 2024. Ny fianakaviam-ben'ny Cool TV FM dia maneho ny fiara-miory amin'ny fianakaviany sy ireo izay akaiky azy. Fa eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia nitanterahana androany teny amin'ny gymnase ANS Sampeflo ny lalao famaranana ny fifaninanana taranja baolina kitra tournoi vacances Cool Kitra. Fifaninanana ara-panatanjahantena natao hanabeazana sy hitaizana ny ankizy ho fiarovana ny tontolo iainana sy ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny fako plastika. Fanadihadiana entiny Abraham Randriamanana. Fifaninanana ara-panatanjahantena miompana amin'ny fanabeazana sy ny fiarovana ny tontolo iainana ny hetsika Cool Kitra. Natao izany ho fanentanana ny ankizy amin'ny ady atao amin'ny fiparihan'ny fako plastika. Totosandroany teny amin'ny ANS Sampeflo ny lalao famaranana ny tournoi Cool Kitra vacances. Nahitana sokajy miisa 2 ireo mpandray anjara nandritra izany. Fantatsika hoe efa hianatra ny ankizy betsaka nefa niditra tamin'ny herinandro manafanavatana kely ny ankizy alohan'ny hidirana amin'izany fianarana izany moa hainareo hoe fanabeazana ilay izy ho an'ny tontolo iainana sy ny fanatanjahantena dia fanamafisana ny afatra foana tsinona fantatrinareo hoe ny Cool Kitra dia ado amin'ny fiparitahan'ny plastika amin'ny alalan'ny fanatanjahantena sy ny famakiana boky ho ampiasain'ny ankizy izany afatra rehetra izany mandritra ny taom-pianarana dia mirary soany zareo izay malalaka be ny fisoratana anarana tamin'ity izay moa izany dia alefanay amin'ny namana rehetra sy ny pejinay dia izay soratra anarana avy any Ambotra Rahaba, avy any Nosy Zato misy koa ny avy any Itosy ny Cool Kitra. Ny nampiavaka ny androany dia nisy ny Fomaky Initiative izay fantatsika hoe école de foot féminin. Misy ekipa 4 ary zareo ny arany lalao androany dia tafakatra final moa izany zareo. Itoeny amin'ny faritra ny fanatanterahana ny hetsika Cool Kitra raha ny fanazavana tsy mijana ho fampiasam-batana ny fanatanjahantena fa eo ihany koa ny fitaizana ny maha olona antony fisian'ny hetsika Cool Kitra. Mampiroborobo ny fanatanjahantena tsy ny fifaninana ihany fa anatin'izany ihany koa ny lafiny izay mahafitaizana ny fanatanjahantena ka zava-dehibe amin'izao andro izao no izao hetsika karakarain'ny Cool Kitra izao izay hoentina hanabeazana ireto tanorantsika, zanatsika, ankizintsika rehetra izao androany. Ankoatra izay, nisy ny fanolorana amboara ho an'ireo ekipa mendrika nandritra ny Cool Kitra tournoi vacances. Teo koa ny fanomezana mari-pakasitrana ho an'ny ankizy nahavita nanamboatra ny baolina Cool Kitra tsara indrindra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, amanetsiny ireo olona tonga nanao fihetsiketsehana omaly tao Buenos Aires, Argentine. Anton'izany ny fanohanana ny filoha-hevitra Cristina Kirchner izay nisy ny kasany hamono ny voalohan'ny volana septambra lasa teo. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Ny ampitsony ny fikasana hamono ny filoha-hevitra ao Argentine.
amanetsiny ireo mponina any an-toerana izay nanao fihetsiketsehana omaly. Ny ankamaroan'ireo farany izay niaraka tamin'ny ankohonana iray manontolo. Ho anay, zava-dehibe ny fiarovana ny demokrasia. Raha ny hevitray dia fiantsina ny demokrasia eto an-toerana ny zava-mitranga. Tsy ho an'i Kristina Iririana fa ny tontolon'ny demokrasia mihitsy no ahiny. Tokony irahina araka izany ireo Argentin rehetra. Tsy ho vitanay tsy hanatrika ity hetsika ity. Zava-doza loatra no nitranga omaly. Tonga eto izahay mba hiaro an'i Kristina sy ny demokrasia. Raha mikendry ny famonoana ny filoha-hevitra ianareo dia mamono ny demokrasia eto amin'ny firenena ihany koa. Omaly nilaza ny filoham-pirenena ao Argentine fa ity tranga ity no isan'ny fihetsika mafy sy ahina indrindra taorian'ny hafaran'ny didijadona tamin'ny taona 377 raha tsy haivina. Isan'ny voapanga tamin'ny raharaha kolokolo samihafa ity filoha-hevitra ao Argentina ity izay efa filoham-pirenena tany an-toerana ny taona 7 hatramin'ny 15 dia izay ankoa tompoko lasy tompoko vaviny namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ny ity alina ity. Ankehitriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. PEF, parcours études en France. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.